ny lalàna ao am-pontsika ny anaran'Andriamanitra velona. Izany no dindinika indray rahantsika amin'ny bokin'ny Salamo androany. Manasa anao ampitiavana tompoko. Ambivaliana mandrakariva no anolorako ny arahaba mba ampirariso anao natratra indray ty fotoana ity satria tombontsoa lehibe ho antsika izao fiarahana izao. Dia manona mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny ankohonanao. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay no ny fitiavanao anay indray, no ny fitantananao anay, ka afaka miara-mianatra ny teninao izahay ankehitriny. Mamelany helokay, ary aoka mba ny fanena masina no hitaritananay amin'izao fiarahamandinika ny teninao izao. Mitenena Jehova ao, fa vonina iaino izahay, naiza toerana misy anay, dia hoe mandrakariva ny fanatrehanao. Nara Jesosy, amen. Re mpiara-midinika namana, Salamo 119 no hojerentsika androany. Ny Salamo 119 dia ahitantsika ny asarobidy ny fankalazana ny lalàn'Andriamanitra. Asarobidy ny fankalazana ny lalàn'Andriamanitra. Ny mpanao salamo ako Davida, ireo mpanao salamo 119 maromaro izy ireo, dia nisaintsaina ny anaran'Andriamanitra. Ary rehefa nisaintsaina ny anaran'Andriamanitra izy ireo dia resy lahatra fa hitandrina ny lalàn'Andriamanitra, satria ny lalàn'Andriamanitra dia maneho ny toetran'Andriamanitra. Ny anaran'Andriamanitra dia maneho ny toetran'Andriamanitra, ary ny toetran'Andriamanitra dia hita ao amin'ny lalàna. Ka dia nanapa-kevitra ny mpanoratra salamo fa hitandrina ny didin'Andriamanitra. Izao no voalaza amin'ny andininy 5:10. Salamo 119 manao hoe: mahatsiaro ny anaranao noho ny alinao Jehova ao, ka mitandrina ny lalànao. Niza zany mahatsiaro ny anaran'Andriamanitra dia tokony hitandrina ny didin'Andriamanitra. Ho an'ny kristianina rehetra izay mahalala manonona ny anaran'Andriamanitra dia tokony hitandrina ny lalàn'Andriamanitra izy. Manana anarana voasoratra amin'ny andriny izay sisa ny ango tetelom-bola ziony. Araka ny hitantsika omaly, hita eo ny anaran'ny ray sy ny anaran'ny zanak'ondry. Mihoatra noho ny anarana tsotra efa ampiantsoan'ny olona, izany anarana izany izay maneho toetra. Hitantsika tsara ao amin'ny Genesis 2:30 ka 9:20. Dia rehefa nanontany Andriamanitra, iza moa ny anaranao? Dia hoy izy Jakoba namaly hoe: Jakoba no anarako. Misy dika ny anaranao Jakoba, dia hoy izy le Andriamanitra hoe: tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa atao hoe Israely. Hatramin'izao fotoana izao dia maro ny kolotsaina mbola milaza fa tsara anarana ny olona ray izay heverin'ny olona fa manana toetra ambony sy tsara. Andeha ary jerentsika vetivety ny voalaza ao amin'ny Salamo 119 voavaky teo, manao hoe: mahatsiaro ny anaranao noho ny alinao Jehova ao, ka mitandrina ny lalànao. Averiko ny mandeha. Fa rehefa nisaintsaina ny anaran'i Jehova ny mpanao salamo, dia natsiaro ny toetran'Andriamanitra. Hitantsika le toetran'Andriamanitra nampahitana Mosesy. Teny Mosesy manao hoe: Jehova ampahitao mitavanao aho. Dia nampandalovon'Andriamanitra teo, ary ny voalohany nampahafantaran'Andriamanitra azy dia ny anaran'i Jehova, manao izao zay izy. Ary rehefa natsiaro ny anaran'i Jehova Mosesy, dia ino izy fa niekohaka ary nilaza masina Jehova. Rehefa milazalaza ny amin'ny vahoaka sisa mananaran'Andriamanitra ny Baiboly, dia tsy anarana misoratra ara-baky tiany akory ny lazainy, fa ny fananana le toetran'Andriamanitra voasoratra ao an-tsaina sy ao am-po. Rehefa ny olona anankiray zany, kristiana anankiray no misaintsaina mandrakariva ny lalàn'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra, dia azo antoka fa efa nametrahan'Andriamanitra anarana eo amin'ny andriny izany olona izany. Anehoana fa akaiky an'Andriamanitra ny olona anankiray. Ry mpiara-midinika namana, averitsika ny mandeha fa ny salamo
salamo fasivy ambin'ny folo amby zato dia fankalazan'ny mpanao salamo ny lalàn'Andriamanitra izay maneho ny toetran'Andriamanitra. Ary rehefa mandinika ny anarany mpanao salamo dia matsiaro izany lalàna izany. Ary zay no zavatra nataon'Andriamanitra mantsy, ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakan'Andriamanitra dia zao hoe ataoko am-pony ny lalàko ary hosoratako ao an-tsaina izany. Hébreu 10 ka ny 9:5 sy 7:7. Ry mpiara-midinika namana, ny vahoakan'Andriamanitra dia ireo olona izay manana ny anaran'Andriamanitra araka ny voalaza ny bokin'ny Apokalipsy 4:4. Voalaza izy ireo fa mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, rafitina zay voalaza teo zay dia maverina ny mandeha fa maneho ny toetran'Andriamanitra ny anarany. Ny lalàna moraly dia tena toetra ny voasoratra, voarakitra an-tsoratra, tena voarakitra an-tsoratra. Ary izany ny antony iantsona ny tsirairay avy mba hiverina indray amin'ny fitandremana didin'Andriamanitra. Zao no nambaran'ny mpanao salamo feny zavatra raisiny izy amin'ny 9:5. Salamo 8:1. Izao no aho mitandrina ny didinao. Tsy nanana zavatra ambara mikasika an'izay ny mpanao salamo. Rehefa tsapany fahamasinan'Andriamanitra dia tokana fanapa-kevitra ny mpanao salamo. Izao ihany ny aho mitandrina ny didinao. Ho antsika tsirairay avy izay mihaino amin'izao fotoana izao, efa nosoratan'Andriamanitra ao am-ponao ny lalàna, efa napetranao an-tsainao izany lalàna izany. Andeha mba hanapa-kevitra tahaka ny mpanao salamo sika hoe rehefa mahatsiaro ny anaranao a Jehovah aho dia mitandrina ny lalànao aho. Ary zao ihany no hoany fantatro, mitandrina ny didinao. Ny tompony hitahy anao ka hitaona anao, hitarika anao amin'izany fanapa-kevitra izany koa androany, ka naiza misy anao dia olona zay manana ilay lalàna ao an-tsaina sy manana ilay lalàna zay voasoratra ao am-ponao. Tompony eo ambantsika rehetrarehetra. Amen. Hivavaka ary isika ankehitriny. Misaotra tompony amin'izany ny lesona izay nomenao anay izany, araka ny faminaniany ny mpaminany bokin'ny salamo mikasika ny fankalazana ny lalànao rehefa nahafantatra ny asaribidina sy famasinana ny anaranao Jehovah, ka dia nanapa-kevitra fa hitandrina ny didinao. Ankehitriny ihany koa ary izahay, ampio izahay mba hankalaza n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremanay ny teninao. Dia mitahihana tsirairay avy aza mahafoina masaraka ny tompona, aiza na izay misy anay avy amin'ny lara Kristy nangatana ny bavaka. Amen.